ity moa hoe centre Lovasoa tsy izay fotsiny izy fa misy tohiny hoe Cross Cultural Competence Center teny anglisy zany le izy ka afoezina fotsiny zany hoe Lovasoa 4C mba hiavahany amin'ny Lovasoa hafa satria misy toerana hafa zay midika manana anarana koa hoe Lovasoa. Izy ity ny ahafantaran'ny olona azy taloha dia hoe mission norvégiane na hoe secours norvégiane ary zay tokoa izy taloha secours norvégiane ny teto zany hoe sekoly manaraka programme mpampianarana norvégiane mpianatra be dia be ireo mpianatra ireo dia zanak'ireo missionnaire taloha. Rehefa taty aoriana rehefa niena ny missionnaire satria efa vita amin'ny malagasy ny ankamaroany asa tsy nampiasaina ho sekoly norvégiane intsony ity toerana ity dia ny toerana moa efa natolotry ny mission norvégiane ho an'ny fiangonana luterana malagasy. Rehefa mifampidinika izy roa tota dia hoe andehantsika hanangana ONG anankiray dia ny anaran'ilay ONG natao hoe Lovasoa 4C araka ny lazaina teo. Ny tanjon'ny Lovasoa 4C dia voalohany hoe fampiroboroboana ilay fifandraisana malagasy sy norvégiane satria izay moa nefa nisy tao anatin'ny 510 taona eo zao nefa nisy fifandraisana izay vokatry ny asan'ny mission norvégiane. Izay mahatonga ilay anarany hoe Cross Cultural Competence Center satria misy fifanakalozana ara-kolontsaina dia misy fifanakalozana araka fahaiza-manao. Zay zany le zavatra kendrenety ka amin'ny voalohany moa dia ny fifandraisana malagasy norvégiane fa anisan'ny kendrenay koa aorianao dia tena hoe fifandraisana international mihitsy zany no atao eto. Le zavatra ataonay eto amin'izao fotoana izao misy département anankiroa eto. Misy ny atao hoe départementan'ny kolontsaina sy ny compétence département culture et compétence zay ny anankiray dia ny anankiray département hébergement restauration. Ny centre culturel eto aminay eto amin'ny Lovasoa zany nisokafana tamin'ny herintaona izy io tamin'ny 2014. Ao anatin'ny centre culturel io misy zavatra telo samihafa ao dia ahitana musée zany hoe rakitry ny ela zavatra fampiasa taloha fitaovana fampiasa taloha ahitana taratra koa hoe ny fomba fiainan'ny missionnaire taloha dia ao anatin'ny musée koa misy ohatra hoe ny fifoazana teto Madagasikara satria izay koa moa fiangonana luterana ny fiangonana luterana anisan'ny zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana zay dia iraketana zavatra taloha na hatramin'ny ankehitriny koa le izy zany. Zay ao anatin'ny musée ao anatin'ny centre culturel koa zany misy an'ilay musée zany dia misy koa ny archive. Ny archive zany na ny tahirim-bakoka dia ny archive rehetrarehetra amin'ny mission norvégiane sy amin'ny fiangonana luterana malagasy zay tany Antananarivo taloha dia efa nafindra eto daholo izy zao ka ireo archive ireo dia tsy hoe tantaran'ny fiangonana na tantaran'ny mission fotsiny no hitao fa tena voarakitra mihitsy na ny tantaran'ny tanàna n'Antsirabe na ny tantaram-pirenena mihitsy satria ohatra zao hoe ny tanàna n'Antsirabe zao dia ny norvégiane no nanorina azy tamin'ny voalohany misy missionnaire antsoina hoe Rosos ohatra dia ny zavatra rehetra voatahiry momba an'izany dia ao anatin'ny archive eto amin'ny Lovasoa daholo le izy. Ny lazako hoe tsy tantaran'ny fiangonana sy mission fotsiny fa tantaram-pirenena dia fantatsika fa hatramin'ireny hoe ny fitsaboana tany am-piandohana ny fampianarana tany am-piandohana dia saika ny missionnaire daholo no nanorina an'ireny tany voalohany ka izay no mahatonga azy hoe tena mirakitra mihitsy ny tantaram-pirenena. Dia ankoatran'ny musée sy ny archive moa zany dia misy ihany koa ny tranomboky biblioteka koa ao anatin'ilay centre culturel daholo zany rehetra zany. Biblioteka historique zany tena kendrena amin'ilay izy fa tsy le hoe ahafahan'ny mpianatra hoe mianatra matematika na fizika no ohatr'izany fa biblioteka historique hitehirizana boky mirakitra tantara sy kolontsaina.
culture sy compétence io a dia mampifandray institution any Norvège sy eto Madagasikara. Ohatra hoe université, misy université any Norvège mifandray amin'ny université eto Madagasikara, ka le université eto Madagasikara mety ho université ampanjakana na université privé le izy. Misy ohatra hoe institution any Norvège izay manofana mpitsabo, manofana mpampianatra izay mandefa ny mpianatra izy ireo manao karazana stage aty Madagasikara dia apetraka amin'ireny toerana izay misy ohatra hoe toeram-pitsaboana, toerana fampianarana reny mba hisiny le fifanakalozana eo amin'ny rotonta. Ka ny anjaranay eto amin'ny Lovasoa zany dia mampifandray ireo institution ireo. Raha misy zany eto Madagasikara hoe institution izay mitady institution any ivelany mba hifandraisany dia milaza aminay izy dia izahay indray mitady any Norvège izay institution afaka hifandray aminy na te hifandray aminy, satria izay eto zany manana mpiasa norvégiana izay mahafantatra tsara ny situation any Norvège ary mahafantatra koa ny eto Madagasikara dia izay no ahafahanay mampifandray ny rotonta. Fa anisan'ny zavatra sahanay tokoa mankony ny fampianarana tenim-pirenena. Ny tenim-pirenena malagasy ampianarina ho an'ny vahiny le tonga hipetraka eto Madagasikara hiasa eto mandritra ny fotoana mahatratra dia misy tonga eto aminay. Ny fampianarana teny malagasy zany dia fampianarana ihany koa teny anglisy dia misy koa zany eto aminay fampianarana ihany koa teny anglisy, ary tsy fampianarana teny anglisy fotsiny fa misy koa ny culte. Raha ny marina tsy hoe culte, tsy hoe fitaovavahana fiaraha-mivavaka amin'ny teny anglisy na antsoina hoe English fellowship. Dia misy koa moa zany fampianarana teny norvégiana mazava ho azy satria norvégiana koa mbola miara-miasa eto dia mampianatra teny norvégiana ihany koa eto amin'ny Lovasoa. Ankoatran'ny départementa momba ny compétences culturelles moa zany ny départementa faharoa dia resaka tranom-bahiny. Manana tranom-bahiny zany izay eto izay azonay andraisana, misy trano fatoriana, misy trano fisakafoanana, ary io na iza te hivahiny eto dia afaka mampiasa an'io daholo. Ka ny tranom-bahiny zany misy karazana trano, misy hoe efitrano mitokana manana douche WC mitokana, misy hoe efitrano izay manana WC sy douche hitambarana, misy appartement zany hoe tena appartement iray misy lakozia, misy salon, misy trano fatoriana, trano fisakafoanana, mety ohatra hoe ho an'ny olona izay te hanao vakansa na fianakaviana mba te haka-rivotra kely aty Antsirabe rehefa faran'ny herinandro ohatra, dia misy isan-karazany zany le trano fandraisam-bahiny eto aminay. Misy ihany koa trano, efitrano fivoriana isan-karazany, ka misy ny olona eto aminay izay tonga eto ohatra hoe hanao atelier, hanao séminaire, hivory na toeram-piasana anankiray mba misitaka kely aty Antsirabe mba hanao fivoriana dia afaka mandray fivoriana isan-karazany koa izay.